Fidindraha. Tantara nosoratan'ny Aloka Tefson. Mandrosoa sesa. Misaotra dokotera. Tonga fa ohatra mitady asa anao ianao. Ie, nitady an'isay tokoa teo fa mbola tsy teo ny se. Tsy inona akory ny antony fa mahakasika ny fahasalaman-drenareo ihany. Rehefa nataoko ny analizy rehetra dia tsy maintsy mandalo fandidiana izay vao azo fahasalamana. Zany ve dokotera? Ie, mila vitaina alohan'ny alahady izao ny fandidiana azy. Raha tsy izay dia mbola iombo hatrany tsy fahasalamana. Tomisaindy be se. Mila mikarakara ny volanaovana azy nareo. Aina ane ty fa tsy azo atao somonga e. Azoko tsara dokotera fa ny ahitana volany tsy haiko hoe ahoana. Efa hainao fa izay mianadazy isa miandraikitra ny eny fa dady efa tsy otsony. Fa manodidina nohatrin'ny eo moa izany mahavita le fandidinana eny dokotera? Ty eto amin'ny taratasy ty e. Reto ny total miaraka amin'ny vidim-panafody. Andraso hoe ay marina. Tena vola be izany dokotera. Hono dokotera? Tsisy afa-tsy ny fandidiana azy ve no ampiverina fahasalamany? Dokotera miresaka amin'izay izao matoa amin'ny teny hoe fandidiana azy dia izay no ahasalama azy. Fa raha izay dia iverina foana ny aretiny. Ary araka ny efa nambarako tamin'izay dia iombo hatrany ka hitarika any amin'izany fahafatesana izany ilay izy. Eny ary tompoko. Alefa ezaka hitady vola io faran'izay aingana. Atao faran'izay aingana tokoa fa miankina amin'izany ny fahasalamany. Eny tompoko. Izary no ahitako an'le vola ilain'ny dokotera ny fandidinana eny. Efa tapitra ny tadiavako avokoa ny havana akaiko fa lazany tsy manana daholo. Tsy tia mea moa izany fa miory tokoa ny tsy mba havany mananako. Tena verevitra. Tena tsy hitako tsony izay atao. Iza re no azindramana vola e. Sa ny trano no amidy? Nefa ho amidy ny trano dia aiza indray no mipetraka? Sady tsy ho foniny ny trano raha ho amidy. Sao mantsy sanatrika izany indray vao maika hampiombo ny tsy fahasalamany raha mahalala fa ho amidy ny trano. Tsy maintsy mbola andalo ambany masony mantsy ny taratasy fivarotana. Tena tsy haiko tsony ity ka. Tsy misy afa-tsy zasy ny zandroko no andriankinany. Raha zandry anefa ty mbola kely. Tsisy fantany izay resa-polo izany fa zah ihany moa izany e. Tsisy afa-tsy zah no andrinay telo mianaka. Ny atao aloha angamba dia hivery ny fampiresaka amin'ny dokotera ka ilaza aminy fa mbola tsy nahita an'le volany tadiavina. Tena mialatsiny dokotera. Tsy hitako tsony izay azoko atao e. Efa tapitra nikarohako vola daholo ny havana rehetra tokony ahitana fa tena tsy nahita. Tsy azo avansany amin'ny patronako tsony koa nefa satria efa naka tany nitondrana ny eny taty amin'ny hopitaly. Sao dia mba misy azo ifanarahana raha tsy maintsy mandalo fandidiana ihany eny e. Izany ve? Tena tsy hitako izay azo anampiana ny sera izany. Ny fanafody tsy maintsy vidiana avokoa. Atsoviko amin'ny sefa efa lasa lavitra eo retina mahazo andren'ny se io
Sandry hoe dokotera, dia inona izany no ataoko dokotera? Tsy haiko. Ny gatsy mba misy zavatra azo amidy alohany amin'izay nandrenareo. Ny aina aloha fa ny vola fitady foana. Ny trano izao sisa no azoko amidy nefa tsy maintsy mila fankatoavana avy any amin'ny eny izany. Resao ihany aloha izy sao mba izany ny havonjy azy. Sarotsarotra ihany nefa izany dokotera. Tena tiany eny mantsy io tranona io. Sao ny fahalalany an'izany indray mivoamaika ampiombo ny tsy fahasalamany. Dia ahoana izany? Eritrereo tsara aloha. Miandry izay mandrapatonga ny ampitso aho. Tena very hevitra. Tsy hitako intsony izay alehako. Aiza no ahitana vola hividianana fanafodina sain'ny dokotera taty aby. Saika voatona ny fiara marina. Saika loza iny raha nisy kely. Efa hoana Bante. Efa teo fatin-kanareo izany. Tena miala tsiny. Tena tsy hitako ny fiaranareo ko. Ohatra, fa tsy raritsa ve iny? Tena izy ka. Volte, avilo ela. Fa ahoana e? Ahoana izay? Erika ihany le tsy tia. Sao dia adelona. Midira aloha elahy ty anaty fiara fa miteraka fitohanana eto. Hoay, erika marina le akamabe fa indy. Mazava ho azy letsy. Tena raha erika marina ty a. Dia ahoana letsy e? Inona letsy ny vaovao izay ela be tsy niona an'izay? Hoay letsy, tena tafa be nareo izany a. Tsisy hoe tafa be izany fa mba mezaka amin'ny fiainana dia mba tsy ambanimpanin'ny olona e. Efa ahoana nareo ty e? Misy blème nga? Marina letsy izany e. Soa ihany aza fa mifanena tamin'lahy. Tena misy blème be letsy a. Sao dia mba afaka manampy ala. Efa inona le blème lahy e? Tantarao ihany aloha sao dia mba misy azoko anampiana. Bandy akama tena bandy akama ialahy reny taloha reny ka inoko fa mbola tsy miova ny finamanantsika na dia misara ny elanyela taona azy e. Ohatran'izao lesy le olako. Dia toy izany sy toy izany letsy le olana menjady amiko. Ay ve, tena tsy hitako intsony lesy izay atao nefa tena marary ny any a. Efa andro maromaro izay nidirany hopitaly. Tena tsisy intsony no raisina. Efa fongana tanteraka ny teto am-pelantanana. Mihavana manilika, tsisy afaka manampy intsony. Tena mba hampio letsy raha erika. Mino fa tsy hanao ohatran'ireo avako rehetra ireo elahy fa mba hanampy ahy letsy e. Tsy maninona fa onerako ny elahy voasitrany eo ny eny e. Mafy koa le izany mahazo an'lahy izany ka. Eny e, misy azoko anampiana an'lahy ihany fa mivolako anefa tena miasa be. Tsy afeniko an'lahy aloha fa vatososo volamena no asako ka miasa be ho any vola eo am-pelantanako. Izany ve letsy? Ary sao dia mba afaka manome asa ho ary elahy dia mba omela io vola hitsabokany eny io aloha e. Tena mba hampio letsy raha erika, marina e. Tena vonona hiasa ho any efa elahy. Eny letsy e. Vonona tena vonona ninona asa mpanaovy lahy. Zao ary. Aleo aloha ampahamontseko sisiny mihitsy ny fiara dia resaka sika. Zay. Miaino alary a. Somary mafimafy ihany aloha le asa fa mino aho fa vitantsika amin'ny samy matsara e. Olona be herim-ponina lalako an'lahatra amin'izay. Eny e, marina izany. Fa tonga dia resao fa efa maika iaino letsy a. Hitan'lahy. Misy rangahy izay ihany a, vao mipoaka tamin'ny kariera. Izany hoe nahazo vatosoa milay be lery. Nefa sarotra ny tiana varotra be. Dia tsy momeny ahy io vato io na dia efa nitampazako vola be ary ny dala. Ka rehefa nandinika dia ho alaintsika keriny ihany le vato. Tsy endrasantsika ela tsony fa dia mbola tsy lafony dia atao mission. Raha riva ihany. Ka hoana? Vonina lahy. Aza manafa vao lafo le vato dia ifampisasantsika mitsamo mavidiny e. Maninona tsara letsy. Enja izany asa tilona ho ataoko izany a. Nga tsisy fikafa tsony. Efa tena nanao faran'izay heriko aletsy fa tsy tafa. Tsisy afa-tsy izay ihany.
Eny fa tsisy raha latsaka amin'ny mission io. Asa mbola tsy nataoko mantsy lety zany fa noho ny amin'ny eny dia tsy maintsy miriska. Izay fomba azona ny vato ny tanjona letsy ka raha manohatra moa dia tsy maintsy misy raha latsaka ihany. Samy andro vonoana eo fotsiny lahy. Sady maty letsy bainina tsy miteny tsony ahoana raha fantany hoe za ihany nandroba azy. Ohatra misalasala ny ela zany afaka mijery bandy fa raha ohatra ka tsy mety amin'lahy ka ahoana atapony hevitra ela fa mandeha ny fotoana vonona letsy raha mety fotsiny dia mba omeo avance aloha ho ateriko eny amin'ny hopitaly. Tsy olan'izany andraso reto mino fa ampy reto dia manantena lahy fa tsy hivadika amiko lahy fa raha misy ane zany dia tsy ataoko vita mora efa kopy lahy fa ny volona tsy mampinamana zany. Tena misaotra indrindra letsy raha erika fa ampy reto eny kopy aza manala dia aiza amin'ny fotoana alaka eny amin'ny hopitaly lahy amin'ny 5 sasany ariva eo ok zay zany maka taxi etsy ivelany etsy lahy fa za koa mbola manana porogana amin'ny sipa. Ok ary vola ilainao dokotera dia tsabe tsara ny reniko efa nataoko mihoatra mihitsy ireo dia manantena fiaraha-miasantsika karakaro tsara izy mila nyreniko sitrana fiverenako eto manaraka. Eny voaray reto fa adidinay dia mitsabo fa n'Andriamanitra ny aina ary aiza moa ianao no milaza fa amin'ny fiverenana manaraka mila olona hikarakara azy foana ny endreninao misy asa tsy maintsy fitaiko any dokotera tamin'ny andraisako an'reto volo reto dia mbola tsy haiko hoe roviana indray no miverina eto. Mahakasika ny fikarakarana ny eny indray dia efa nisy olona nyresahako hanampy ny zandriko. Aza manany amin'izany ianao? Eny ary avy eo ihany dia miditra amin'ny opération atao amin'ny reninao izay. Mahazo mandeha ianao? Misaotra indrindra dokotera. Amin'ny enina latsaka indray izao tena mbola tsy hita ihany ilay bandy iny fa tsy tapa-kevitra hiaraka amiko indray sa nivadika-hevitra. Tsy maintsy nanaiky hanampy an'ilay ria aloha na dia fantatro aza fa asa maloto io ataonay ity dia tena voatery nanao asa mampidi-doza moa noho ny amin'ilay reniko. Mampidi-doza tokoa izany satria asa miankina manaina. Aze efty aletsy tonga dia midira fa taraiky be efa titoko ilay rika to taraiky be nareo izany fa ahoana za efa nanahy be hoe tsy ho avy tsolona hoay efa misy bandy hafa ato dia ahoana ry zalahy ka mbola nakanizy mitsamoreo anampy antsika fa ohatran'ny mamay be ny karty misy an'ilay razoko tafiana izany ve azo antoka tsara ary le rony tsika tsy miara-miasa amin'ny olona mitamatamy izany bainina tonga dia avoay daholo anie ilay basy ay misy basy mihitsy efa ampy fitaovana tsara tsika ary bandy akama tonga dia ampidiro any am-posy any ny piletan'lahy fa zanga mahay mampiasa an'ity ka tena mbola tsy nataoko hatramin'izay nenako aiza ary tsika izany atao ohatran'ireny any anaty film ireny letsy sa mbola tsy nijery film action lahy akitiana fotsiny ity dia mipoka efa fembala ao dia ho ataoko fotsiny amin'izao any zanyko ka zao sika mitsamy mamiditra ny hatrano maka an'le vato fa reto bandy akamy reto reto miambina amin'ny manodidina samy mailo tsara sao dia efa vonona ho tafiana ihany kory zalahy fa aiza aloha ilay toerany tsy dia lavitra ka 1 kilometatra miala eto andrenivohitra fotsiny efa arako tsara ny any fa kalma fotsiny lahy ary nanahoana aloha mibofiny lisany tsy haiko letsy fa mbola ao anatin'ny miady amin'ny fahafatesana izy zao zany mino ny fampaho salama tsara izy efa tsara tsodrany ny vola ameko an'lahy iny misaotra ranga fa zany eritreritra hoe vitantsika rola ihany le asa
fa hay tena oatra no mafy izany matoa tena mitondra bandy hafa ialahy. Aisa relahy zany. Mba maily fotsiny araritsa fa ngaka tahotra be lahy ty tsy hoe zany ka, manahy fotsiny aho. Tena mbola soavaly vao marina nareo zany raha miaraka amiko ialahy dia tsy haina ao anatin'ny tsy fahampiana tsony fa hitory sika mitsamina. Raha azoko tsara nge zany dia efa fanaonareo matetika ty zavatra ho ataontsika androany ity sa marina zany efa bandy akamelaka tsy any fiainana tsony. Ny tena kandratsika dia manafika an'ireny bandy lazaina fa mipoaka any amin'ny carrière reny, maka ny vato azony na ny vola mety efa azony, ary efa manana bandy pitsikilo mandehandeha any sika, dia sady moto mividy mandroba bainina. Ay ve, mazava amiko tsara. Fa zao tsy afa miala amiko tsony la manomboko zao fa efa malala ny sekreako. Fa ahoana ka? Io le trano tafiana, jereo fa mbola mazava tsara ny ao an-trano. Ampidiro amin'izay ny sarotafa. Ary mangina bengely ty aty zany Zany ve ny tsara fa zao miandry eto ivelany eto nareo roalahy. Zasy rarija makany an-trano dia kovoroe tsara zay mba tsy hisy pika mission lasitsika rarija miakatra veto dia mitsambikina ao anaty tamboho. Andao ary tena lasa tsy ola tsy vidy mola atyko. Efa tena mpanao siramaloto ry zalahy reto fa zany fotsoa. Eny vatafiakatra erika dia anaraka azy koa zany. Zay manarasa isany sao dia misy makobo dia miondrika tsara ho aza miala ao aoriana kao. Okely tsy tonga barabarantsika ary aleo tonga dia hodomiko ny varavarana dia mivonona amin'izay zavatra mety iseho Otry toa tsy misy olona akory ity andraso eo itsoloviko avy eto. Orty misy olona taminy sady ao mivimbina kipay efena tamin'ny sisiny ataloha sao dia hitany efa nisokatra ambony ny tanana fa basy tsara fanty ampo ity ary apetrao moramora iny kipay eny aminao iny sao dia apokako amin'ity eny ary isa roa ay ho apetraka ihany dia tarety miditra ny an-trano zay ampeny tsara amin'ny manodidina sao dia misy mipotra tamiko Okely tsy lehilahy lehibe tokotoko no 10 taona ty manoloana anay. Tsapa ho tena matahotra mafy izy. Tena natahotra izy raha vao nambanana basy. Orty dia rehefa ohatran'ny nisy olona nitsirika iny ay mety raha matovatiny iny ary ao any dia eto miditra makaty angaka ialahy dia zao no izy radada fantatro fa mipoaka tany amin'ny carrière nareo ka mbola ato le vato azonareo ka mba tsy halava ny resaka dia omeo anay moramora raha tsy tianao isy raha mandrika ato an-trano ato. Efty le tsy le vehivavy mipetra eo aloha eo nareo mivady angany ay zany toerana nametrahanareo an'le vato omeo angana fa maikane zay tsy antamin'ny fotoana aminareo eto zay fa to mbola mandafona le ragaty tifiriko nareo isa roa mbola vao nitongo mpadinao ny voty eo ka mba tsy etefany amin'ny lohanareo mibala dia omeo anay moramora zay vato azonareo. Tsy tany mihitsy zany eny ary hotifiriko faty aloha ty vadinao ty dia manaraka azy ianao kalaiva ndraikay ianare ambeny latsara raha matorio ritra era mijanona eto ianao raha matoty fa ho aiza raha zao moa no misy polisy tonga tampoka dia mba ahoana toa tsy mitsitsy mihitsy le banty fa manapopoaka basy amin'ny tsy antony zay ndray ary atao amin'izay fefazo ty ary mampamangy any amin'ny Abramany
Firy le ty le ramatoa. Akambatsy aty sy arakaraka izy dia tonga dia mivitaiko daholo izy mivady e. Fa ahoana le ty e? Tena tsy misango tokoa nge ianareo zany e. Tsinitsinina re. Vita matava momba ny zavatra iny a. Tsy nisy olona alefa solesy rarija ampiakaro vera fa ohatra mbola variana belona zany a. Efa hoe misy blème ve Tsisy ka fa ohatra nyreny foana zany ny atao lisany. Mandatsaka in'olona. Arakaraka ny zava-misy an'io rarija. Efa iny teo iny aloha tsy maintsy tonga dia mivitaina satria tonga dia koplerangafa zany nakalle vato tany amin'ny ravelona teo izy satria efa mifamaly tamin'ny matetika makasika an'iny a. Zany ve letsy tena tsy dia mety amiko loatra letsy le mandatsaka aina ka tena marina e. Efa ina blème lahy za nge nanao any fa tsy elahy efa zao rarija tsy misainga raha vao ohatra ka mitady hivadika amiko tsy misy mampinamana tsony fa na elahy io ary tonga dia vitaiko tsisy famindrapo. Ny ato aminay raha vao mivadika arbainina tonga dia fatany dikany azony lahy. Dia ho vita lahy ve zany ny amono ahy? Atre vitanay mihitsy raha vita ny lahy mamadika anay. Efa nanao voady angela arbainina fanaraka amin'ny fisipika ato hoe tandremo sao dia mamadika. Tsy mamadika lisany zany aletsy fa mba omeo lalana hijery aneny any amin'ny hopitaly amin'izay. Ok are omena lalana lahy avy efa tsy taitra. Retina anjarany lahy. Oay izy daholo very retina rety ny anjarany lahy bainina dia ampiasao amin'izay tokony ampiasana azy. Dia zao tongava aty raha pitso amin'ny 4 tolakandro fanomana ny drafitra manaraka sika. Tandremana hoe sao dia tsy tonga akory eletsy tsy maintsy tonga. Mahay mitondra vamma moa lasa mbola tsy manana permis letsy mandeha taxi zany lahy raha zany nefa bobaka amin'ny fiara tokony hoentin'ny lahy ary mipetraha aloha mbola tsy nalanina divera ray ary lahy aleo rangato izana manaraka fa tena maka ody rehefa mivoaka ny hopitaly eny dia libre be foana amin'izay mandeha ary fa tsy maintsy miveriny eo lahy raha pitso araka le koziko teo eletsy tsy maintsy tonga eo sira. ahoana koa reny fikandra eriky reny no raha roatelile rita amin'ilay volana laiko tany aminy voatery nanaraka an'izay toromarika nataony satria nanana vola dia zao tsy afa miala amin'ny tsony fa raha onany atalo fononina raha vao mivadika zany hoe raha miala ao anatin'ny ekipa dia mety ho vonono satria efa mahafantatra ny sekrean'olo. Tena tsy mety amiko kanefa ny asandro zareo satria manao asa maloto mifangaro famonoan'olona nefa tena efa tafalatsaka tsy afaka miverina tsony. Tsy maintsy miaraka amin'ny arika na dia tsy tiako azy zany mba ho aneny sy ny sandroka tsy ataoko ronininina tsonynareo manamboko zao satria efa mitobaka eo amintsika ny vola na dia vola maloto azy tena tsy manatsafidy tsony Zay indray ianao vao tonga. Eny dokotera, efa mba nanahoana izay le reniko? Efa mety tsara izy ka. Tsy ela intsony dia hivoaka ny hopitaly. Afaka mitsidika azy ianao izao? Alefa hijery azy aho zao zany misaotra indrindra tamin'ny fikarakarana nataonao dokotera.
Tsy misy tokony isaoranao izany fa didy sy asanay no mitsabo marary. Eny e, marina izany fa raha misy fanafody tokony mbola hovidiana dia aza misalasala intsony fa efa eto Misy marina ny vola. Efa ampy ilay napetraka ao tamiko tamin'ny farany iny fa aza misahirana intsony re Eny ary misaotra dokotera. Izay fa lasa aloha Okey are. Mba inona marina ara ny asan'iny tovolahy iny fa tao lasa manam-bola be tapitapoka teo izany izy. Neny, efa mba nanao ianao izay? Ny zanako, fataiza foana ianao izao vao hitako. Mbola reraka. Nahita asary neny dia tsy maintsy miasa fa mba nera tamin'ny patron koa dia tsirika namangy anao izao Izany, ataovy tsara ary ny asa fa fahasoavana ho antsika izany e. Tandreo manao kitotoana manao tsirambina ny asa. Fa asa ohatry ny ahoana nataonao manaka? Misy namako izay andro neny manao bizina vatosoa dia miasa manampy azy Tsy teny zavatra betsaka aloha neny Tsara izany dia mahaiza mifanaraka tsara aminy e. Endrery neny aza manany eny fa ataoko tsara ny asako. Fa nakaiza ny hery teo? Avy aloha ndry aty Izao, misy voly reto ampiasainareo dia karakara ho tsara ny eny fa raha araka ny tenin'ny dokotera teo dia tsy ela intsony dia mivoaka ny hopitaly izy. Izany Tsisy atahorana ve ny any an-trano rehetra? Atao aloha izay hasalamany eny fa tsisy ahinany any Zaho efa tena leo an'ity fandrian'ny hopitaly tiako. Tsy ela intsony dia mody any an-tranontsika ary neny Atao fotsiny izay hasalamanao ary ao tsara izay toromarika omen'ny dokotera. Efa miezaka manao an'izany re ahy. Ka izay indrindra mantsy. Ary matoria amin'izay fa mbola reraka ianao ka sao bedin'ny dokotera eo mampiresaka anao eto. Atao taraiky be ty alarita fa hoane Mbola niandra ilay zandriko ilay tsy dia taraiky Neny tsy azo ilozana dia ahoana? Inona izany ny drafitra androany? Azao mizara roa sika raha nitapaka teo. Nareo Sirambelo izany no miaraka dia za Siranary kosa manana mission hafa. Dia inona ilay ataonay Sirambelo? Jereo tsara ty sary ty. Mpisolo vava ny asan'ireto mpivady reto. Mila fitainany aminy. Fa ahoana ny tsy maintsy mila fitainany aminy? Ka reto olo reto no nanitsika ny akamantsika voaroroy tamin'ny aferam-batona ondrana tany ivelany. Za le sotra ny tena mbola tsy sa mamon'olona. Manina raha zavatra hafa no asaina taonay aloha Tsisy fika letsy fa tsy maintsy sady sedra ampandalovina ny lahy voalohany hoe tena anao raha elasa ahoana. Raha pitso ariva elisany mamita misao fa milohan'izany kosa dia ho fanina mampiasa basy aloha lahy. Eny ary tsy maninona hiezaka Mila mizatra tsara ny elarbaininy dia aiza ho aiza tsara no mipetraka le olona ho tafianay. Rahabe rehefa maraka an'le fonenany fa manaraka fotsiny izany ny ataony lahy. Ary matolo isan'ireo lahy ihany no iraka nasaina nakany dia tsotra be io mission io. Andrasa nefa tsoritsoritiko eto plan ty le faritra misy azy zao toerana somary mangingina ihany koa. Mirava amin'ny 5 ireo dia tonga eto amin'ny 5 sasany eo. Izany hoe mila tonga alohan'izany nareo lahy miandry azy veo eto. Azo lava azoko tsara ka. Dia toizako ary miafiny eto nareo lahy miandry mifahatongavan'ilay fiara mitondra azy ireo. Tsy manana mpamily izy fa le ranga ihany no mitondra ny fiarany. Tsy maintsy mijanona kely eto izy rehefa tonga eo am-bavahady. Ary vaokeo ilay rangahy nokatra an'izany dia eto nanararotany lisandreo lahy azy. Rambelo mamita ny amin'ilay rangahy mivoaka ny fiara, ialahy kosa rija tonga dia mamita an'ilay madama mijanona ao anaty fiara. Samy mezaka mamita ny azy ao anatin'ny 2 sekonja monja. Vao vita izany dia mitsoko lisany
miazakazaka mamonjy an'le fiara. Mety hoe tsotra eo aminareo fa zatra range zany fa sarotsarotra amiko mbola manavao e. Ho zatra mentalana eo ihany le tselahy. Zay fa hidina kely aloha. Tonga dia ampianarao ny fomba fampiasana basy izy rampelo. Hidina kely aloha dia mazotoanareo mitsamina e. Meo azo daholo ny teknika rehetra. Fa mbola aiza foana ry ty le fiaran-drasantsika. Efa midimy sasany izy io e. Mahira inge zany sikara foan'lisan'izany rambelo e. Misitaky azy mihitsy aloha lafa tena zakako izany ka. Zay oay, zay fa tonga ny lahy. Misy fiara manatony iny. Tingam zany fiara zany. Raso hoe tena izy ty a. Efa nijanona manoloana ny vavahady. Dia iny fa mivoaka le rangahy. Lasa amizay tsika e. Tonga tena sindrambelo tamin'ny lohany teny anjery le rangahy. Mialatsiny aminao ary madama fa iraka ny ady tsy maintsy ataoko a. Raha araka ny fizahana farany nataoko anao ry madamo Bako dia efa afaka mamonjy fodinareo. Fa mila rahana tsara fotsiny ny fanafody izay fa natoroko anao ato amin'ny karne reto hohanina foana maraina atoandro hariva, roro avy alohan'ny sakafo. Misaotra betsaka indrindra re dokotera. Efa tena te hody mafy mihitsy ahoko. Niry niry. Alaminy antatsika fa hody ontsika e. Fa mbola sy niverina moa ilay zanakao lahy iny. Mbola tsy nandalo izy dokotera. Fa tsy maninona e. Mbola variana amin'ny asany izy matotsy tonga. Honoa. Fa inona ho any asan'izy iny fa tao lasa nanambola tampotampoka teo e. Oay, za koa ty tsy mahalala fomba koa fa be fanontaniana beko. Tao hoe miasa manampy an'izany namany izany ao izy. Tsy haiko tsara ilay tena asany. Sambatra ianao manana azy fa tena tovolahy mahafinaritra izy sady tena tianao. Tsapako tamin'ny nataony ianao ireny. Gaga ihany ny tamina azahoany vola maro ny tsapoana e. Fa izany nahita asa tsara karana izy. Mirarisoana raha teny mianaka re. Afaka modinareo. Misaotra betsaka re tompoko. Dia vita tsara tsisy nahita mission Lisandro lahy. Ilay tsika mantsy rehefa mission dia vitaina tsisy arakaraka tsony. Vita tena tsisy taolana raha erika. Kosa. Tena tsara izany ka. Ka tsy aleo mifantombera-ndray aloha. Za aloha mety ndeho any amin'ny hopitaly hitsidika ny reniko a. Tsy olan'izany fa miveriny eto fotsiny lahy hariva izany e. Mba hanomanana ny drafitra manaraka indray. Dia tsinitsinina aloha izany e. Mipetra aloha rariza fa ina ary mamaky anareo a. Fa tsy mba hatsahatra kely ve aloha ty fantatsahana in'olona ty raha erika. Midina any amin'ny karera indray mission antsika manaraka. Misy afera tena milay be any fa kalma tsara aloha. Dia afera ahoana indray izany? Aleo rehefa mivory manaraka mamelabelatra azy fasotroy aloha any toka. Alefaso rambelo. Inona mahory an'lahy? Vola sa sipa? Sipa. Reto ny vola mandehana mitady izay sipa faran'izay mantsa indrindra nafiry. Ary ny andrija mba ahoana? Tsy ory vola sady tsy ory sipa ihany koa fa le tsidika ny reniko ny mbola mahamay ahy. Ka ty ary ny anjaran'lahy dia atao izay mety any e.
Ampifaly io tsara ny eny sy ny zandrany lahy. Vidia daholo izay zavatra ilainy. Misaotra le tsy raha erika. Milay alahy. Fandalovana le ty fiainan'ny tiribandy e. Mila mifaly. Marina letsy zany e. Dia ampiakary foana ary mivery e. Ary ny tena tsy fonjiolampamon'olona matsiraviny ireny e. Tao anatin'iray volana izay dia efa mihoatra ny 10 sahady ny maty. Mpandraharaha vato daholo ny valy tamin'ireo olona ireo. Ny ambony kosa dia mpisolo vava. Ratrema sy ny vadiny izao mbola vao maliny nisy namono teo anoloan'ny vavahadiny. Voatifitra nanandrifo ny atony le rangara, vonanandrifo ny fony kosa le ramatoa vatiny. Fa iza ary le manao fanahy-biby mandatsaka aina tsy manatsiny izao e. Mila mihetsika ny rehetra fa ho tapitra ripaketo daholo ny mpandraharaha vato. Brigadier! Inspecteur! Efa nahita irika kely ve le famonoana an'ilay mpisolo vava sa nanahoana ny fanadihadiana izay nataonareo? Tena mbola tsisy. Tsisy? Tsisy, inspecteur. Arao maso tsara ary le fiara hafa nisy nahita ny janona teo. Manomboka raharivontsika dia mila manao fisafona manerana ny tanàna rehetra. Iny tompoko. Ny efa mivoaka ny hopitaly nareo. Za nefa mbola nandalo tany hijery anareo. Iny anaka, efa mivoaka izay. Fa milamina tsara ve ny asanao any aloha e? Ie, milamina tsara ka. Efa tsisy marary any intsony izany. Iny mbola manaraka traitement fanafody fotsiny. Ataovy tsara ny fihinanana fanafody mba ahazoana fahasalamana tanteraka ary neny. Tsy mba manana ankoatranareo sy ny hery-tsony ange ary neny e. Efa hainao tsara fa tsisy azo antenaina intsony ireny havany ireny na ny ray aza. Ny asambaranareo sisa ny matimatesako amin'izay ataoko rehetra. Nitsapako izany fa aza dia manao sorona ny tena loatra amin'izany azy izany fa izay vita atao e. Mandalo anie fiainany e. Very izay raha sanatria misy mahazo anao. Aza matahotra renao ry neny fa tena efa mitandrina be fa izao. Soloina daholo reto fanaka efa tota atao amintsika reto. Aleo mividy vaovao. Tsy aleo ve mba rehefa milamindamina vao mividy an'izany. Tsy olona n'izany ry neny fa aleo vidiana. Rehefa avy eo izay sy faniry mandeha mividy azy. Dia inona kay ny sakafo mba tsarotsaron'ny vavanao tianao hohanina ry neny? Fa izany tena mbola tsy afaka misakafo betsaka ridzy e. Mbola vary sosoa izao no tsara hohaniko. Ae, marina izany. Aleo fa hitondrainy zavatra malefaka hohanina ianao na izany azy e. Fahentantsika daholo ve reto rija? Tao maro be miaraka amin'ny salon mihitsy. Iany rery neny mba nahazo karama betsaka omaly dia nataoko an'ireto daholo. Efa mba tonta kosa nge ny fanaka atao tranontsika dia soloko an'ireto ry neny e. Atao tsy omby atao trano avokoa azy izy reto aniako. Ny trano terikely nefa zato entana tena maro be. Aleo miantsika olona rehefa toto ireo e. Dia omena niza nefa raha nieritreritrao ka. Tsy haiko. Maninona moa raha omena ramatoa ravelo etsy ampita e. Toa mba nahavonjy amin'ny sarotra ihany mantsy io ramatoa io taloko. Tena nahavonjy izy aloha na dia tsy mbola mpanana azy. Aleo fa ho tanterina sy nireny aminy ireo rehefa avy eo dia avy eo tsika mampiditra ny vaovao e. Fa neny aza mbola mivizaviza be mihitsy fa mbola tsy salama. Eny re aka masoandro etsy an-tokotany fotsiny aho io.
mbola milamina tsara daholo aloha izay atao rehetra. Mitobaka amin'ny vato soson'ny vola. Ty mission ataonay manaraka ity zao somary enjakenjana ihany satria efa manana mpiambina maro lerangapanao vato. Nefa tsy olana izany ranga efa manana ny ekipako matanjaka. Ranary, Rambelo, Rarija ary zany amita an'io mission manaraka io. Fa mbola inona koa ary nisakana an'ity polisy ity. Aleo aloha ampamonjena sisiny fiara dia ity aho. Salama Ramse. Taratasin'ny fiaranao azafady. Efa ahoana? Misy problème nga? O Ramse ny taratasin'ny fiaranao azafady fa maika. Ty are. Midina mihitsy aloha ianao fa misy zavatra tsy mazavazava ty fiaranao ty. Fa ahoana e? Fa misy inona? Mbola maika hamonjy fotoana ny ahy. Araka ny tatitra azonay dia nisy nahita tsy lavitry ny trano Ngaratrema izay mpisolo vava nisy namono ty fiaranao ty. Tamin'ny sabotsy lasa teo. Tokotokony tamin'ny efatrora tolakandro teo e. Maninona? Mba azonay fantarina ve ny antony? Inona no nataonao tany? Sa ianao mihitsy no namono azy? Mba moramora ihany ianao raha matoa polisy fa aza dia manendrikendrika ohatran'izao na zany olona lazainao zany aza tsy fantatra akory. Sady tamin'ny sabotsy tany ampahavohatra fa tsy teto Andrevohitra. Mety mba fiara mitovy fotsiny dia zany soketainareo amin'ny famonon'olona. Raha ny nambaran'ilay olona nefa dia tena ohatr'izao fiaranao zao mihitsy ny hita teny. Ndraso nefa azony sary ane ilay fiara e. Atao anatin'ny findaiko ato. Jereo eo. Tena mitovy tsisy anavahana mihitsy fa izany hoe takona atao ambadika ny laran'ny fiara. Fiara sendram-pahamitovy fotsiny rangahy io fa tsisy idiran'ny ahy mihitsy e. Dia avy aloha amin'izay dia efa maika ka. Avelako mandeha ianao fa hajanony eto amiko ny karapanondronao dia mila makany amin'ny biraonay ianao rapitso. Ka tsy mitondra karapanondro izany Ahoana koa ary ianao ty? Olon-dehibe tsy mitondra karapanondro. Raha izany dia mijanona aminay ny papier amin'ny fiaranao. Mba ataovy morangazy fanarahana sefa. Avy aloha andeha fotsiny fa mbola lavitra ny lalako. Ohatra inona no ilainao dia avy aloha andeha malalaka e. Tsy mpanao kolokolo izay Ramse afaka mandeha ianao dia makanesana ny birao rapitso amin'ny 7 ora maraina. Dia andeha tsisy papier zany? Ty taratasy misy fitomboko ty aloha ento e. Manan-kery indray andro ty hisolo ny papier anao ty. Mba azo mandeha ianao? Okay ary. Tena tsy mazavazava ty tovolahy ty fa mila rahana maso akaiky ny momba azy. Zao ilay zavatra tena mahasosotra amin'ny fomba fiasan'ny zalahy. Nisy nahita zany ilay fiaranetiny Rija sy Rambelo tamin'ny farany. Tonga dia afoko any rangahy iny fatifatina papian'ny fiara iny tsy hindeha hanantona amin'ny birao amin'ny polisy zany Dokotera, manao any ianao? Mandrosoa e. Mandroso dokotera, mipetrapetra. Manao ana daholo nareo ato. Efa ao tsara ve madame Bako Salama tsara zay ka. Efa kely angamba sisa dia sitrana tanteraka dokotera. Ay, tsara zany. Fa andraso hoe jereko ihany dia zany aza. Ampiakary kely ny tanànakanjonao. Zahy tsy afaka nandalondalo areto raha izao fa nisy namono matsy ilay dadatoanay tena mboy tsara. Zany ve? Mba misy olona tsy vanina koa ka. Fa inona ny asan'izany dadatoanareo zany? Tena tsy mivaditrovana e. Mpisolo vava ny asany. Mety ilay olona resy teny amin'ny fitsarany ireny angamba navandoza. Mpisolo vava? Dia iza ny anarany? Ratrema ny anarany. Dia madame Lala kosa ny anarany vadiny. Ilay olona nitifirina tamin'ny farany iny izany. Ay mbola havan'ity dokotera ity izany. Fa fantatrao angazany olo izany Rija? Ie, ka tsy fantatro.
tena mampalahelo nanjoan'zareo le rangahy voatifotra nanandrify ny atony ny osindraha teo ambavady le raha matovadiny kosa maty ny osindraha tao anaty fiara. Andray kosa tena mba tsy vanina kosa izay olana vanina izany afo be direkta raha miala eto tany. Avelako kely aloha ngambonareo andeha ho any an-dakozia. Fa nisinina tampoka ary toa afahafa be izany rehetra foana halala fa rahatrema le olona maty sa mety fantany tokoa ve rahatrema sa inona nahazo azy. Zahay angamba fa andeha koa raha matobako efa mihatsara marina ianao fa mila mandany reto fanafody reto fotsiny. Misaotra betsaka re dokotera dia misondrota voninahitra feombasy ahoana koa le henoko teo dia sanatry misy manafika ve ohatrany endolona nikika mavo koa teo miaraka tamin'ilay feombasy aleo jereko ry neny ao ambadika ao. Io matory tsara io ry zareo ka dia iza zany le nikika be teo ohatrany tato an-trano izany ihany mantsy raha ny fandrenesako azy aleo miverina matory fa mety nofy angamba le teo ka andraka teo fa raha inona koa reto mikorina migorodiny reto so mbola nofy ary zao iainako zao andraseko sy eoko tsara amin'ny masoko to tsy otsony fanakaiza tena tsy normaly zao zavatra iainako zao ka dia sanatry ka misy zavatra hafa atao trano fa iza koa ty olona manambana basy amin'ny lohako ty to le rangahatsoina hoe rahatremo mifony aza vonoana mifona re Rija fa inona ny mahazo anao fa manofy ratsy ve neny tsy maty azy zany nofy fotsiny le izy teo no everiko fa tena izy nanofy ratsy angamba ianao io nanofy nisy nitifitra ary neny tonga hatrany anaty nofinao zany le nahazo ny avany dokotera angamba ohatra tsy nofy zany fotsiny anefa le izy teo fa tena izy raha mahafantatry ny hainy mantsy fa tanako mihitsy ny nandatsaka ny ain'le vehivavy le rahatremo to miraikitra ato tsaiko foana ny endriny fa maninary Rija mbola ao tsara ve nao io fa misy inona tsy misy inona ary neny fefa mifiry zao mbola vo amin'ny roa maraina zao eniko hafahafa ianao dia nijereko aina ny nofy ratsy miverena matory raha fa tsy maninona zany tena tsy maninona ianao tsy maninona fa aza manany eny ary tafandromandry bila mandray fanapahan-kevitra fa tsy lasa tsontika ninona nataony Erika dia tsy afaka niara-miasa amin'ntsony efa maro loatra izay analatsak'izay dia izay letsy mifanapahan-kevitra raha Erika tsy afaka miaraka aminareo tsony dia miala tsiny ary fa izay tapa-kevitra niala atao aminay dia tapierinay miaraka amin'izany koa ny androm-piainany hita n'lahy ty poleta amiko ity nitondra ny lany amin'ny fiainana mandrakizay letsy efa nampalalako an'lahy melohana zany
dia ho vita lavy ny tifitra amin'iny basy iny mba namalay ihany angiara Erika ka rehefa mivadika amiko le ty dia ifadiako ataovy mivavaka ela afara fa tsy maintsy faranaka eto ny androm-piainany lahy mifona letsy raha Erika aza mbola vonoina fa mbola any angeny reniko sy ny zandroko tsy mbola namadika alina zany ka matoy ela vonina tsy isan'ny ekipa tsony dia mpamadika any dika zany le ty isa roa aloha letsy apetrao iny basy any amin'ny lahy iny fa tsy aly zany ahoana moa ny noko fa tsy ala marina apetrao iny basy iny fa tsy aly zany oka ary fa andra mitoerena any fitsipika zay efa mifanarahantsika fa dia tonga dia alefako any ambondrombe hatramin'ny resy mibavikelina iny mifona ary verotony tsy nisy le resaka teo fa inona moa zany na tonga nylahy teny hoe hiala tsy ho namana intsony ny zavatra nitranga fahafa izay letsy tao aminay tsy haiko hoe nofo ve sa inona fa ohatrany mampieritreritra be ka inona le trange fe zavatra tsisy dikany ohatran'izany mampieritreritra an'le ty mahalasa fisainana ihany zany mbola afa le dokotera ntsabo aneny reo mpisolo vava-maty tamin'ny farany iny zavatra tsisy dikany zany raha rija tsisy tokony esahany lasaina mihitsy fa zao nisy nahita ny fiaranentiny lisany tamin'iny fa nisy nahita hoana nisy nahita ny janona tsy lavitra ny nisy on'le aksion ty dia voatazona any amin'ny polisy ny mpapian'le fiara zany ve nefa ohatrany mangingina be tany dia tsisy naraka ve nyendrika roa lahy tsy haiko tsony fa zay ange mahatonga hamarana an'izay voatafika mba elana amin'izao ny maty any ny tsy miteny tsony ka ohatrany matetika loatra nge le aina latsaka le ty tena isan'ireo matahotra an'izany tody zany fa mbola tsy arakelanga le fomba fiteny hoe ny tody mbola hoela ve ny tsy hanaovan-dratsy samy manana fomba fihevitra ny mariny sika zany ka na inona fomba fihevitra elahy dia jiola mahery fihetsika mpamono olona sika ary lavabe ny resaka fa hanomana ny dravitra manaraka sika izao misy patro be izay avy any Antananarivo hidina any amin'ny karera rapitso tsy enaitsika rehefa miverina makavato dia ho alaina daholo ny vato azony ary taterina koa ny tantarany mila miomana tsara tsika amin'ny fotoana io fa mety manana mpiambina izy andraso fa iantso andrabero sy ranary erana midinika amin'ny planina rehetra tsy miala eo tsony elahy raha tsy vita misy eo rapitso le antso voarayako teo zany dia efa andalo n'le fiara mitondra ny zalahy fiara roa miaraka any dia ao anatin'le 4x4 ray avy ao aoriana misy ny depa mazava ho azy fa ao anatiny any koa zany misy an'le vato izay ho alaitsika noho izany dia tsy maintsy pitehana avy hatrany le fiara mitaridalana satria ao anatin'izany ireo mpiambina amin'ny fomba ahoana moa zany mampitehana zany raha Erika sa manana bombo tsika amin'ny alalan'ny basy letsy efa basy mahery vaika daholo any retony etsika reto ao aorianan'izay vao maka an'le vato ao anatin'le fiara vao afara dia rehefa azo daholo ny vato vao mahazo mikidika an'le hainy deba ny zalasika mazava milahy marina zany allo voaray oke efa iny tamino rambero ery ianao dia ranary eo ampita rija indray tsy misaraka amiko mamely avy eto tonga dia tendrempony alefa toa tsy miotsina akory izany raha Erika iny fa iny le fiara dia nidona tany amin'ny sisiny ary ohatrany tena bobaka be ry zalahy zany sady mamaly tifitra tandremo tsy maka izany efena tsara elahy fa oatra misy bala mandalo ane izany any ambony lohantsika izany ranasa tandremo tena voty eo amin'ny lohan'le ry vao nendrandrakeky mistakely teto mihitsy ohatrany tsy tohantsika tsony any ry zalahy zany tsisy miala zany eo ty atoriam-bany fotsiny aloha iny koty to
to tsy nisy mipotraky ny falasaisa. Nandadina naraka ny kanaly iny zalady avoaka koa le depa avy tao amin'le 4-4 tao afara. Tandremo fa sady mitifitra ihany kery zala zany. Tao aranane. Tandremo elao ah. Allô, inspecteur Asina ihany mandray anao. Inona no zanam-piananao? Zany ve? Aiza ho aiza io? Okey, misaotra anao fa ho avy izay. Brigadier? Inspecteur. Izao dia omaniny élément fa misy fanafiana nataon'ny malaso ny any amin'ny lalana makany Miarinarivo iny. Atao hoe lehilahy iray avy nakavady tany amin'ny kariera hono nisy nanafika. Andriamanitro, fa maninona ary no lasa malaelo an-janako foana. Efatry ny maraina no lasa tany amin'ny foana ny saiko. Dia sanatria mety misy mahazo azy ve? Sanatria anie izany. Niry niry fa lasa izy ndry teo e. Avy aty vetivety aloha. Fa mbola tsy hitandry foana ve riza? Fa misy inona raha matobako ah? Dokotera, ay tonga ianao. Manao ny dokotera? Salama. Nisy olona mivangiako izay tao tsy nanana tao dia mba nanararosana nandalo nijery anao ah. Fa misy olana ngara matobako ah? Tsy misy olana fa tsy haiko azy mahazo aho fa ohatra manay an'iny zanako iny izany ahy. Fa inona ny antony mety mahatonga anao manany aminy ka? Tsy haiko mihitsy re dokotera. Fa nisy fotoana izay mantsy riza nanofo ratsy be foana tao aorianany nandalovanao farany taty iny. Raha nalala fa nisy olona maty voatifitra. Tamin'ile nilazako ny nahafatesany datoratra ema mivady ve izany? Ie, tena izay indrindra. Tafiditra tao anatin'ny nofo ny zavatra nambaranao iny. Izany ah? Ohatra ny hitako taitra be mantsy ny zanakao lahy iny tamin'iny dia tsy nahatompona. Any ka tafiditra tao anaty nofony ny alina iny. Fa na izany aza alaminy tsara ny sainao raha matobako fa tsy misy mahazo azy izany any ah. Raha mba mety re mba hatsoa izy ah. Nilaza hividy finday ho anay mantsy izy tamin'ny farany teo fa mbola tsy nahazo. Fa fantatra ao ve izany lahara ny findainy? Napetrany ao anaty taratasy. Eto tinga io ka mipetraka eo mbola tabatra io fa ao anatin'io azafady. Tia re. Iza moa le izy teo e. Izary. Tia ny lahara-pindainy dia mba hatsoa izy fa dia iresaka aminy ah. Andrasary fampidiriko dia hatsoko e. Misaony libra fotsiny izany ah. Izany ve? Avereno indray hoe fa mety tsy any ny angamba. Tena tsy mandray izy raha matobako ah. Misaony libra fotsiny. Mety mbola miasa angamba izy dia tsy afaka mandray antso e. Dia asa leva lavitra reny saina. Andramako antsoina ihany izy rehefa kelikely eo. Misaotra betsaka re. Dia lazao vaovao ihany izahay raha misy ah. Endre ah. Ka tena marary izy izany. Fo ambala teo amin'ny sandroko ah. So ihany fa solifatra fotsiny izy teo. Ry zalahy rehefa mbola misy tery tsy maty miaraka amin'ny tebany.
Sesirika ihany sisa velona tanina ekipanay fa rahabe ny soryranary ribaka maty daholo. Mihodina avy aty le tsiraritra. Tsy rehefa ohatra mitady olabala fotsiny zala zany a. Ary fa misy ray mitsirika andaso fambena keto. Eny na tatazo ifa vo de dao aloha tonga de androsondroso ihany. Mindre ambany any na izany aza. Raha tafavoaka velona eto angamba mety tsy ho vatony intsony ka. Tratraka ela zao. Ambonin'ny tanana de omeo amoramora ny vato a. Ay ve mbola bandy kely ohatran'izao sefony zalahy e. Atolory amoramora ho ahy zavatra eny an-tanan'ilay iny fa aza fikirina mafy ohatran'izao. Tsy ame zany. Zany ary ny andratsira kely e. Ka hoana? Mbola tsy ame ihany. Eta ty lese. Zay de mampamanky any amin'ny razabe rehetrarehetra any ty e. Ary andraso fijerena zay ao anatiny. Tena amile tena mbola tsara be daholo izany a. Afaka ndray aloha zany sika miretina de namoy andrana sy rambelazy e. Mbola betsaka ny en'lala etsary zandry kely fa voaray reto. Sotra ny sahirana tany amin'ny karera fa voaray sa matsara reto. Tandrefa mbola misy bandaray hafa nandray basy iny. Aleo vasiko avy atrano. Vitany amin'ny fanjarantsika roa lahandray zao raha erika. Teny mbola napetra an'izao ny basiny de araroatana. Aleo raisiko aingana teo amin'ny nametrahany azy. Zay fa voaraiko. Tena misaotra ny lafa saika ratsy iny e. Ohatra ary fa maninona ny atondro ny laty amiko ny vavabasiny lahy. Sa madika ila. Aleo fa rana ny eto ny tantarantsika raha erika fa betsaka loatra ny aina latsaka. Tsy mendrika novelona tsolona na dia namako aza. Aza mba manao sangy ratsy letsy. Apetro iny basy any amin'ilay iny. Ohatrinona ny ilainy lafa apetro ino a. Mba fantatra lahy moa ny vola miandry antsika raha lafo daholo reto vato reto. Tsy mila mividiny entsony raha erika. Aleo taperiny ty tantara ty fela loatra. Aza mba manao sangy ratsy ohatran'izao letsy painina inona ary ty. Tsy misango tsony raha erika. Efa betsaka loatra zay ainana latsaka ao zay ka aleo fa ranana treto e. Tena tsy ametraka ny basy iny zany lahy. Manofy atoandro e lahy. Tsy ho apetrako zany ty. Raha tena mafela de apetro iny de atao ifanao raisiray ary. Atao raisiray zany e. Okey ary. Andraso fa ho apetrako ihany raha zay ny fanirily lahy. Pasay moko. Fa ela zany de mitetiky ny andresy a. Manofisa atoandro letsy. Ka le fasoary. Zany ary ny tontondro sy daka mandrivorivo tsy mampody mandry. Tsy makay zany raha erika. Mamely rivotra fotsiny lahy. Ary solera ny valiny e. Ohatran'ny manafisa fotsiny izany a. Iny ary. Da tsy mety mihosina mihitsy koa lety izany fa aiza. Ohatran'ny tsy mampaninina akory a. Ary zany ny tontondro mamakorony. Batela raha ohatra ka tsy fahan'iny. Maty ahoriko marina. Ary mbola ratiko ny daka eo amin'ny tratrany lahy. Zany e. Mendrika amin'ny mpamadika namana ohatran'lahy iny. Ka hoana? Mifoasa raha mbola anao e. Alefa taperiko amin'ity basy ty amin'izay tantarany lahy. Mampamangy any ambony robe any letsy. Fiantivitra azy eo. Vody eo amin'ny lohany dia ny tsirarany tany io. Polisy! Aza metsika tsony. Sotra betsaka fa saika maty a. Brigadier, raiso daholo ireo basy ireo. Ary ianao io mitsangana. Tena saika maty a. Tantarao anay, inona ny zava-nisy teto? Mbola reraka be hafa aleo tantaraiko anareo rehefa avy eo e. Tena vomafy tokoa ianao zany a. Ty, fa amin'ny tolambito ny tarehanao. Sotra toko. Tonga de mba tao anaty fiara daholo ireo olona mitsirary eo sao de mbola misy azo avotana ny eny. Aingana. Ariza tsara amin'izay moa ny anaranao ry tovolahy. Rijana anarako tompoko. De saika hidina any amin'ny karera no fanandrina tamin'ireo jiolahy reo. Aza mandainga. Rija zany dia anarana voasoratra ao anatin'ny lisitra karoanay miaraka amin'ity tovolahy maty voatifitra ity.
Aina raha saminareo ihany no mifamono teto. Brigadier, inspecteur. menao teo ty tovolahy ty fa isandra jolaka ro atsika. Mihevitra ny ho vendrana mantsy lesany a. Tena hoana navitananao an'izao ianao e. Fa vitako izay. Aika asan-jola ty asa nolazainao fa asa hitanao. Mifonariny fitiavaka anao mba tsy ho fahateny amin'ny hopitaly na tonga nanao mazandritra rehetra izany. Ho voafitaka koa nge ah. Nalaiko matery raha izany natonga anao jola. Tsy misy dikantsony ny fiainako. Aleko maty. Eny ah. Inona e? Asa manao an'izany fa tsy maintsy mamita ny sazoko any am-ponja dia karakaro tsara ny hery zandroka. Tsy manana ankoatranao tsony ange izy e. Tsy ho fafitiavaka anao sy miry daholo izao. Fa nahoana loatra Rita. Nahoana nanao sorona ny tenanao no ny aminay ianao. Loatra anao roneny ah. Tsy nahita voalitsaboana anao tsony ange ah dia voatery nanao tao foana. Voatery tsy maintsy niara-ny asa tamin'ile namako ah dia efa fantatro fa asa ratsy ilay nasaina ataoko. Rita. Vidinay indray vola be azoko rendrina eny ah. Mba ho takalon'ny aino teny amin'ny hopitaly na dia nosandaina vola be aza tamin'ny fitsaboana anao. Tsy tokony nandatsaka nanao ny amiko ianao Rita. Tsy tokony nanao an'izany ianao e. Mifonariny eny ah. Rehefa salama ianao dia izay nirehariako. Tapitra ny famangina. Tsy maintsy midobika lafa maro loatra mivesatra hiampangana ny lahy. Izay fa velomariny eny ah. Karakaro tsara ilay zandriko vavy ah. Tsy manadina nareo anaty sara toerana azy tsika. Tena tsy napoziko raha matobako ah. Ay teny zanakao nahavita nandatsaka ny ainy ratrema mivady. Ay modi-bonaika fotsiny ny zanakao iny fa mahavita manao eloka be vavy. Tena tsy napoziko e. Zaza azy mihitsy ny gadra mandra-pahafatiny anaponjany. Mamela reny elony ah. Tsy fidino azy izany fa iraka fotsiny izy. Dia mbola miaro an'iny zanakao iny ihany ianao. Ary sao dia mba tetika niraisanareo ary ilay izy. Hitako moa lasa nanambola tapitapoka teo ianareoko. Ay vola vidin-draha daholo reny. Dokotera, fantatro fa meloka ny zanako fa aza mandatsy azy tsony moa e. Efa mizaka ny sazy mendrika azy izy. Raha ny amiko indray matokisa ianao fa tsy za mihitsy ny dia handrisika ny zanako andatsakaina. Isa mba hitako tsy misy tandroka marina ny ratsy ah. Eny efa nanena tamin'ny zava-bitana izy fa zalatsai ntsony. Oka mba hijanona lesinao an'izay mihaino ty tantaritiany nahazo ny zanako sy ny namany. Misy fetrany avokoa ny ratsy atao rehetra. Vidindraha. Tantara nosoratan'ny Aloka Tefson.